Kafalinna indray no iarabananao manaraka anay amin'ny télévision malagasy anatin'ny fandarana mety toetry ny andro hatrany amin'ny aliny 420 ny volana aogositra 2024 ity. Raha mikasika ny izay ary dia andrafitra ny mety toetry ny andro ao anatin'ny telo andro avy ny tsiodrivotra malefaka raha somary maherery aloha andrivotra ny andro amin'iny faritra Sofia sy ny amin'iny manodididina ny tendrony avaratra iny. Raha ny fiantraikany izay eo amin'ny mety toetry ny andro kosa aloha dia mazava ho azy zany fa hiakatra tsikelikely ny maripana amin'ny ankapobeny manerana ny nosy ao anatin'izay telo andro ho avy izay. Hojerentsika avy hatrany ny rapitso maraina ahitana andianjavona amin'ny ankapobeny ny tapany atsimony ny nosy manontolo sy amin'iny faritra ampovoantany iny ho an'ny voamaraina ahidrahona zay mety arahana orana malefaka kosa aloha ny faritra Analanjorofo sy amin'iny faritra Sava iny fa ibalika zany amin'ny ankapobeny masoandro aoriany izay. Ny tolakandro ho an'izay rapitso izay ihany ary dia mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka raha ho an'ny Antalasy ny morotsiraky ny faritra Analanjorofo somary mandraondraona manodidina ny tendrony avaratra sy ny faritra Sofia sy ny faritra Atsinanana. Ibalika kosa masoandro any amin'ny faritra Sisa. Raha ny maripana indray dia manodididina ny 9 ka hatramin'ny 10 degré celsius ny ambany indrindra aty amin'ny ampovoantany eo amin'ny 5 kosa ny ambony indrindra. Ny morotsiraka Atsinanana moa zany dia manodididina ny 9 ka hatramin'ny 12 ny ambany indrindra raha toka 9 ka hatramin'ny 17 eo ny ambony indrindra. Aty amin'iny morotsiraka Andrefanosy iny tena misy mafana indrindra dia 30 degré any amin'iny faritra Menabe iny no nahitana izay. Raha ny ho an'ny andron'ny alarobia kosa indray dia amin'iny Analanjorofo sy ny tapany avaratry ny Atsinanana iny hatrany aloha tena ahitana an'izay orana malefaka izay toraka izany koa amin'ny Antalaha iny ahitana tandrivon-drahona na izany ary ny alina manodididina ny nosy be iny fa dia mbola ibalika ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Ny maripana ho an'ny alarobia dia manodididina ny 7 ka hatramin'ny 12 ny ambany indrindra 20 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra ampovoantany. Raha ny mafana indrindra ho an'ny alarobia aloha zany dia mahatratra 30 degré celsius amin'iny Antsohiso Mahajanga ary Morondava iny. Ho an'ny alakamisy kosa indray ary dia saika ho maina amin'ny ankapobeny manderana ny nosy somary lalovandrahona kely fotsiny amin'iny ampovoantany iny ary amin'iny manodidina ny tendrony avaratry ny nosy iny. Raha ny maripana moa ho an'ny alakamisy dia ambony ambony aty amin'ny ampovoantany satria manodidina ny 10 ka hatramin'ny 13 ny ambany indrindra mahatratra hatramin'ny 17 ny ambony indrindra amin'iny ampovoantany manontolo iny. Raha ny mafara indrindra indray ho an'ny manerana ny nosy dia mbola i Morondava sy Mahajanga hatrany 30 any amin'ny faritra Behoeny iny ary 30 amin'iny faritra Menabe iny. Dia izay indray ny masaka afaka natotranao tamin'ity anio ity. Makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany dia manasanao manaraka indray. Veloma tompoko.